Zay ny amin'ny vo fa ho fiarovana ny ain'olombelona sy anitanana ireo matianina eo amin'ny sehatra ny fitaterana amin'ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana dia nikarakara hetsika fa ny tanana sy fampiofanana ho an'ireo kooperativa mpitaterana miisa 430 ny Vivo Énergie. Mpamily miisa 340 avy amin'ireo kooperativa mpitaterana miisa 430 no entan'ny Vivo Énergie no sady omena fampiofanana etsy amin'ny Café de la Gare etsy Sorano. Izao no natao dia noho ny fatsapan'ity orinasa ity ny firoborobon'ny trangana lozam-pifamoivoizana namoizan'ain'olona izay nitranga teny amin'ireo lalam-pirenena eto Madagasikara tato ato. Araka ny fanazavana Rakoto Arvelo Zanika, tompon'andraikitry ny fandriam-pahalemana ao anivon'ny Vivo Énergie, dia nentina nanamariana ity fampiofanana ity ny fifampiresahana, fifanakalozana ary fizarana traikefa eo amin'ireo mpandray anjara mialohany amolavolana fehi-kevitra iraisana ho an'ireo mpitatitra ao anatin'ilay fepetra volamena 10 mikasika ny fitateram-bahoaka. Noresahana araka izany ny fototra ny lozam-pifamoivoizana, ny fepetra isoroana izany, ny fandiniana manokana ny mikasika ireo ho mpampiasa ny arabe ary ny andraikitra ireo ho rehetra mpampiasa ny arabe mba isoroana ny loza.